fa mahakasika an'izay fifaninanana iraisam-pirenena zay ihany dia fantatra fanoana ny Madagasikara ny CAF amin'ny fiatrehana ny kanina 2024 tsy afaka manatanteraka izay fanoana an'izay nefa izy ireo raha tsy mijoro ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra vaovao. Nanaitra ny ministera arak'izany ny CAF ny ametrahana ny Fédération farak'izay aingana fanadidina Norbert Kotomalama. Amela irery ny Barea intsony ny fanjakana manomboka zao Oendry Matotonoka Roberto ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena fa dia ho atao raharaham-pirenena mihitsy ny fanomanana ny Barea izay hiatrika ny kanina 2024 atao any Egypta amin'ny volana Jolay. Amin'ny fomba rehetra ny CAF fa kosany mba maniry izy ny tena hipetrahany Fédération Malagasy satria izy ohatra ny tetezamita rehetra io sarotra na ny famatsim-bola na ny fanampina ho azo na avy amin'ny FIFA na avy amin'ny CAF raha mbola zay comité de normalisation zay no mipetraka ka fanirinay ny mba hijerenareo ministère amin'ny fomba aingana zay mba ametrahantsika ny Fédération Malagasy ny baolina kitra zay. Vetrehana ny kanina 2024 dia nomen'ny CAF $200,000 avokoa ireo firenena rehetra tafita amin'ny dingan'ny famarana ny kanina isan'izany Madagasikara. Araka ny fanazavana nomen'ny ministra Tinoka Roberto nefa dia tokony any Egypta mandritra ny faninanana vao azo ivoly io. Ho antsika kosa dia nomen'ny CAF tombony mialoha isika malagasy satria dia ho azo amin'ny volana Aprily io vola io hiatrehanareo olana maro isan-karazany toy ny prime mpilalao sy ny karaman'ny coach Nicolas Dupuis sy ny maro hafa mba azona mamoaka mialoha io vola io nefa dia nametraka fepetra ny CAF fa tsy maintsy hatsangana ny komity ivondronan'ny telo tota dia ny MGS zany ny mpanohana na ny sponsor ary ny comité de normalisation. Nandritra ny fandalovan'ny ministra Tinoka Roberto tao Paris dia niona tamin'ny faneva Ima kapiteny Barea antio ny tenany. Mikasika ny fandaharam-potoana ho an'ny Barea dia ny 1 Mey ka hatramin'ny 4 Jona 2024 no hiatrika ny fampivondronana ny Barea any amin'ny Île-de-France. Ny 2 Jona dia hiatrika lalao fanomanana amin'ny Luxembourg ary ny 5 Jona dia fandona amin'ny Kenya. Ny 4 Jona dia ho tonga eto Madagasikara ny Barea ary handray ny tsodrano avy amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mialohan'ny hiazon'izy ireo any Egypta. Ny 12 Jona ka hatramin'ny 20 Jona 2024 dia hiofana any Maroka ny Barea izay ny filohan'ny CAF Amady no nikarakara ny zavatra rehetra sy ny fandaniana amin'ny fiatrehana ity fiofanana ity.